Hitam-pivoarana ihany koa isan'andro ny mahakasika ny fianaka ny zava-madomelona, tsy ny eto Antananarivo ihany no ahitandro zava-madomelona mahery vaika fa efa miparitaka manerana ny Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy ny any Atsinanana sy Mahajanga. Miantso ny andraisana fepetra entitra hitadiavana izay mpanafatra azy avy any ivelany sy mampidry izany eto amintsika ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena noho izany manimba tanora ary manaparitaka aretina maro ihany koa. Onona saina. Manano impirisany andro anao? Oui. Ka ohatriny fivanganao anazy io? 25 000. Rangombiana anao no manano izy io? 2021. Ka ino mahatonga anao tena manano izy io isany andro? Zany ndraiky zay voa marandray tsy magnano hoe koa tsy raha fariva alohan'ny matory. Anao ma tsy tafandry izy ka tsy mahazo izy io? Sahirina. Efa marary zany anao izy ka tsy mahazo izy io? Ya. Iray amin'ireo dimy lahy saron'ny mpitandro ny filaminana eto Nosy Be, mpitsindrona zava-madomelona héroïne ity mitantara ny fomba fanaony. Raha ny famitorana nataony teo anivon'ny zandarimariam-pirenena, manodidina ny 4 ariary isan'andro eo ny vola mivoaka amin'ny tanora iray. Iray alina hatramin'ny 2 ariary amin'izany no lany amin'ny fividianana ny héroïne, ankoatra ny katy, sigara, toaka, sakafo, filana vehivavy sy ny sisa. Tanora izay tsy anasa nefa ny ankamaroan'ireo mitsindrona ity zava-madomelona ity antony mampirongatra ny tsy fiandriam-pahalemana ao amin'ny distrika Nosy Be. Raha ny fitantaran'ireto tanora ireto hatrany, mangovotra ny vatan'izy ireo nefa tsemboka. Io no miseho rehefa mitakitsindrona ny vatan'izy ireo. Ankoatra ny fahasimban'ny tanora malagasy, vokatry ny fiparitahana ity zava-madomelona mahery vaika ity, ahina ianaka ihany koa ny tsimokaretina raha tsy ilaza afa-tsy ny VIH/SIDA. Reo zaza reo hoe misy mandafo any. De ny fandafosandreo zareo de mividy seringue zareo, seringue amizay zany atao misotro kely io zavatra io de tsetsefina mimana io zavatra poudre izy io tsy ako inona le izy de tsetsefina amin'iny satria reo zaza reo nanao témoignage an'izay le zaza nentiko eto. De ampidirina. Le comble dans tout ça, c'est que tsy vitan'izy ampidirina ny fampisolosolo eo le seringue anankiray ny fona ampidirina amty misy fito valo ry zareo tsofotsono jusqu'à amin'ny vehivavy. Le plus grave amizay de hoe misy anankiray tonga aminy anankiroa, ha za ty tara aenina ka tsy tsefina ndray le lio le havy nampitsofina am'lay tsy avoaka le raha ampidirina am'le anankiroa na telo na efatra zay tonga io. Imagine un petit peu, ils ont des maladies. Faut pas oublier qu'on a toujours le sida à Madagascar. Tahaka ireo raha mafana teto amin'ny firenena, saika ny madinika hatrany no voasambotra ary tsy hita ny toin-draharaha. Manoloana io, mitaky ny andalinana ny famitorana momba ity zava-madomelona ity ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena ka hisamborana ireo mpanafatra sy mpampiditra izany eto amintsika. Samborina aveliko fa tany-tandalana ty ary tsy maintsy aseho ny vahoaka hoe ty le olona namotika ty tanindrazantsika ty. Avy teza matoy tafilitra nisy nanafatra, nisy mitondra, de nisy namafy, nisy nivaritra, tsy miainga ty avy ambany ihany hoe tratra ifilany satria izy nifoka de samborina le nifoka na le nitsindrona iza namaritra ty taminao. Avy taiza ty zavatra ty any amin'ny filany ihany de samborina koa le any de ainsi de suite. Tsy ivona, 900 mpitsindrona zava-madomelona no mitondra ny tsimokaretina VIH/SIDA eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataony association Enghed izay isan'ny mpiara-mombonantoka amin'ny SECNLS amin'ny ady amin'ny sida eto Madagasikara. Ahina hitombo hatrany io tarehimarika io noho ireo olona mitsindrona zava-madomelona miafina sy maro no tsy mbola tratra.